Ankafalina indray tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika ao anatin'ity fandaharana Sahia lazao ity fandaharana arahanareo eto amin'ny MBS TV eo ihany koa eo amin'ny MBS radio faly tafaraka amintsika indray satria fantatsika tsara ny zavatra nisy tao anatin'izay fotoana lavalava izay teo amin'ny ray volana teo isika tsy niona noho ny sotasotany sasany fantatsika tsara fa napetraka teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny tenako sy ny mpanolontsaina lilira farala afaka tamin'ny herinandro lasa teo izany fepetra ara-pitsarana izany ka dia mazava be fa dia tsy maintsy miverina ny fandaharantsika marobe raha teo ianareo no miandrandra sy nalahelo ihany koa tamin'ny nijanonana izany fandaharantsika Sahilazao izany. Sahilazao ny lohateny ny fandaharantsika mila mijoro amin'ny andraikitra manandrify ny tsirairay raha izany dia tsy ho tafapetraka velively eto amin'ny firenentsika izany fanovana sy fandrosoana izany izay mpanolontsaina dia mijoro hatrany amin'ny andraikitra maolom-boavidy anaika dia mirahaba antsika ary falitateraka tafaraka amintsika indray amin'ity alina ity misy ny antso-jay misy ny raha matahora marandro samihafa fa tsy mampihemitra anay izany rehetrarehetra izany iverenantsika any amin'ny faraparan'ny fandaharana any hoe inona sy inona marina tokoa moa no tranga tao anatin'izay ray volana izay fa avy hatrany isika aloha amin'ity alina ity dia handray vahiny ny tenako aloha zany miaraka amintsika amin'ity alina ity ny namana lilira faralahy araka amintsika teo amin'ny herinandro fa noho ny fisiny ny resaka placement sous contrôle judiciaire iny izay fantatsika fa tsy navelan'ny voaka na dia teto amin'ny faritra Analamanga izay mirahavavy dia mba nisy dia tsy maintsy mba nataony ny voakan'ny faritra Analamanga na raha rotona tao anatin'izany hoe fialan'ny fepetra-ra-pitsarana izany dia izay tsy maheto azy androany fa amin'ny herinandro kosa ny namana lilira faralahy dia antenatsika fa tsy maintsy ho tafaverina miaraka amintsika eto avy hatrany ary isika dia andray ny vahiny amin'ity alina ity miarabanao Andriamato Alain Désiré Rassambany ianao moa dia secrétaire général national eo anivon'ny antoko HVM faly mandray anao tompoko. Miaraba Ramato Clémence sady mankasitraka tamin'ny fanasana ny antokonay HVM ary miaraba manokana koa antsika any antokatrano manaraka tsy tapaka nyty fandaharana Sahia lasa izao na eto Madagasikara izany na ho anareo mpahitanindrazana mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina. Ya, Andriamato secrétaire général vaovao isan'ny hanamarika ity herinandro ity raha pitso alakamisy ny marimarina kokoa ny atelier de concertation izay ho karakarainy ny CENI irosoana indrindra amin'ilay hoe refonte totale ny lisam-pifidianana zany hoe ho averina ho arafitra manontolo zany ny lisam-pifidianana ahoana ny fahitanareo eo anivon'ny HVM an'ity initiative izay ho raisin'ny CENI ity. Iny zay tokoa moa zany ataontsika hoe ny ataoko hoe ny firoso ny fomba fiasan'ny CENI enombolana taorira ny nametrahana amin'ny fomba ofisialy ny mpikambana vaovao ao anatiny zany rafi-panjakana izany. Iny anisan'ny fitakina nataony antoko HVM moa zany sy ny herivelona politika rehetra ny tokony hanarahana satria zavatra nisy tokony efa tamin'ny taona lasany ny fanorosoana zany processus na antanatohatra fanadiovana tanteraka ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Iny faly tokoa moa zay fa nanaraka ary niverin-dalana ny fitondram-panjakana amin'ilay tsy fanarahan-dalana teo aloha fa amin'ity androany ity miroso tokoa ny CENI amin'ny fampiantsoana ny herivelona rehetra amin'ilay concertation makasika ny refonte na liste électorale akory moa ny agaganay raha ohatra ka ny décret na io ny lalana navoakan'ny conseil des ministres makasika an'izany refonte na liste électorale efa navoaka zareo tsy fampiresahana mialoha izany foana manko ny olana eto hoe konokonoana zareo any izy arakaraka izay mampety azy nefa zavatra saropady ary anisan'ny zavatra tena ain-dehibe ny resaka fifidianana izany lisam-pifidianana izany apetrakanay fotsiny izy hoe ahoana ary zany fomba fiasa izany mbola ataoko hoe mbola manamafy koa zany zavatra izany ale ahiahy apetraky ny herivelona rehetra apetraky ny antoko HVM manokana amin'ny neutralité na ny tsy fitanilany lay rafi-panjakana ikarakara fifidianana eto Madagasikara. Io ny tokony tarafina fotsiny fa maninona ary ny CENI hatramintsika resaka ty androany ity enim-bolana zay niasany zareo teo tsy mbola ny resaka mihitsy na tamin'ny hainao manjery na tamin'ny fomba fiasa ao anatiny na tamin'ny article tsotsotra soratana
hoe aiza ho aiza reo vary mangatsika nangatahany firenena tamin'izany chenille zany nitsikirana an'izany chenille zany teto hoe ao ny doublon io ao ny problème karapifidianana io ahoana io zavatra hita tao anatina logiciel de traitement informatisé tao amin'ny chenille etcetera etcetera dia hoavela mangatsitsika ve reny fa tsy resana izy hoe zany efa mametraka sahady le ahiahy amina tsy fitaninana zao na neutralité an'izany rafi-panjakana hisahana fifidiana eto Madagasikara izany. Raha miresaka reo fonto moa isika SG mariana fa isan'ny toromarika nataon'ny iraky ny vondrona européenne farany teo ity reo fonto ity saingy raha ny toromarika nomeny izy ireo dia hoe sady mandeha etsy andaniny ireo fonto ny lisy mpifidianana ozy izy no mandeha ihany koa ny concertation nationale izay tokony irahanareo hery velona sy hery politika maro samihafa misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny filoham-pirenena moa dia efa niteny hoe isy ny fikaonandom-pirenena ozy izy fa momba ny fambolena sy ny fiompiana inona no andraisanareo an'izany zavatra rehetra izany andriamato secrétaire général. Ny européenne moa zany zavatra recommandation tolokevitra anazy tao anaty l'émission d'évaluation électorale dia gaga ihany tena raha mahita ny filoham-pirenena zao mihitsy no mitsipaka hoe tsy ilaina zany fikaonandom-pirenena zany zareo moa zatra manamaivamaivana ataoko hoe ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena raha lafiko amin'ny raisina amin'ny lafina anankiray le izy mety hoe tsy ampy angamba ny information na ny vaovao eo ampilatanan'ny filoham-pirenena zany zavatra ratsy indrindra zany satria ianao filoham-pirenena izany dia tsy maintsy amina lalana vaovao feno eo ampilatananao no andraisanao fanapahan-kevitra hoe tia ny tokony atao na tia ny tokony atao amin'ny lafina anankiroa faharoa koa moa zany izay hoe valim-pantanina bodongerona fotsiny izy satria ianao filoham-pirenena izany matoa ny vahoaka malagasy matoa ny ataoko hoe ny hery-velona rehetra tao anatiny ato efa mitaky na ny communauté internationale rehefa maniry ankolaka hoe ity ny lalana tsy maintsy izoranareo raha ohatra ka te hametraka fifidianana tsisy korotana madio mangarahara ary hoenkeny rehetra isika eto Madagasikara eto dia io zay fo hoe mety hoe eritreritra ratsy angamba nafafany ao ambadiky reny zavatra rehetra fa mbola afaka miverin-dalina ny filoham-pirenena sy zareo amin'ny fotoana satria ilain'ny firenena zany fikaonandom-pirenena satria tsy resaka am'izao moa mazava ho azy teneny mandriamatao Clémence teo hoe rahamatao Clémence teo hoe fikaonandom makasika ny fambolena no ataony zareo mahagaga ane zany ianao ve zany telo taona sy tapany efa efatra taona de exercice du pouvoir nametrahanao ny nataoko hoe n'exercice avanao nilay fahefana teo de androany ve anao telo taona sy tapany vao ikaondoha makasika an'izany fambolena izany ohatrany hoe fandrebedrebena saim-bahoaka fotsiny no nataonareo teo zany le velirano zany poakaty eto Madagasikara tsy nisy mihitsy programme matipaika zany nitondranao an'ity Madagasikara ty fa fanampantenana poakaty no menako izay hoe fandrebedrebena ary mety hoe fandrebedrebena le sainy le vahoaka mihitsy mba tsy hitodika amin'ny tena hoe zava-dehibe na ain-dehibe ilainy ty firenena malagasy ty. Eritreritranao fikaonandom-momba ny fiompiana sy ny fambolena araka teo moa izy araka ny teninao rehefa avy nanafatra foana tao anatin'izay telo taona sy tapan'izay fa iverenako kely ilay resahanao teo marina tokoa nareo anivon'ny fanoherana zany miandrandrana hoe fifidianana madio mangarahara izay ary tena mitaky an'izay anatanterahana ny fikaonandom-pirenena mialoha ny irosoana amin'ny fifidianana izay efa nambaranao teo ihany hoe raha ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena farany teo dia tsorona hoe tsy vonina ny roso amin'izany ny tenany karaha zay tokoa raha ny misy satria efa zay zany ny vaovao roso ve ny dianareo eo anivon'ny fanoherana raha ohatra ka hoe tsy isy zany ny solotena ny eo anivon'ny fitondrana ny antoka eo amin'ny fitondrana ao anatin'ny fikaonandoha eritreretinareo ho tanterahana eo anivon'ny fanoherana le fikaonandoha efa miroso satria efa nisy le fikaonandoha savaranonando efa nataony ataoko hoe ny hery-velona rehetra ny mpanao politika ao anatin'izany ny fiarahamonim-pirenena ny organisation syndicale ny leader na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny eo anivon'ny fiarahamonina politika efa nanateraka fikaonandoha savaranonando tamin'ny roa ambin'ny ny volana april lasa teo nijoro ny komity amin'izao fotoana zao hanomana ireo tanatohatra rehetra afana miroso mankany amin'ny fikaonandoha nasionaly zay hoe andraisany rehetra anjara famalinan'le fantanina tao hoe
raikitra foana io ary tsy maintsy tsy miemotronareo irosona satria aindehibe ny firenena io le firenena ny no mitaky an'ilay fikanaondoam-pirenena fa tsy akory hoe olona anankiray na olona anankiroa na antokon'olona vitsivitsy fa ilay firenena zavatra maharary eto amin'ny firenena fifidianana izany io no base ny démocratie zay dradradraitsika sanandro io zany fifidianana izany lalam-pifidianana zay takiny herivelona hoe mila diovina io le rafitra amin'ny fifidianana zay takina foana ny tokony isiny tsy fitandinana neutralité mba ahafahana mametraka fifidianana enkeny rehetra ahoana makasika an'izy io ahoana ny pitsopitsony makasika nyty resaka fanadiovana n'lisy mpifidianana ity izany daholo fa tsy ty sarisarina concertation karakara insiony ity no andemena sainy herivelona zay sehatra amin'ny resaka fifidianana ny ao ambadiky zany resaka social mbahoaka farany tao zao tamin'ny volana voalohany volana Jona nanao tatitra ny banque raisam-pirenena makasika ny situation économique à Madagascar zay tena catastrophique zany hoe ratsy tena ratsy tokoa ny donc ny toedraraha misy eto amintsika eto fomba fijeriny banque mondiale amina donc hoe indicateur macroéconomique ny resaka social ny asa ataon'ny fitondram-panjakana tsy misy tamberina ndraikitra amin'ny fiadina amin'ny fantsana fiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo fafahana manarana ny lafiny fambolena ny fiompiana ary ny jono anisan'ny zany nao fa be da be ny zavatra anteneniny tao amin'ny fomba ahoana moa afahanao mieritreritra hoe hatramititsika androany ty latsaka ambany be ny tahany harikarena fombe eto Madagascar tsy mbola nihoatra ny 400 anisan'ny recommandation tolokevitra moa zany raha ohatra ka titsika firenena malagasy ny hiala ao anatin'izany fahantrana izany de tokony nahatratra farafahakeliny 7 isanjato ny tahany harikarena malagasy hotratra ve zany mialatsino fa tsy manakiva akory fa raha mbola paikady sy fomba fiasany fitondrina am'izao fotoana zao de mbola ho latsaka ankaterena ity firenena misy antsika ty zany rehetra zany zany ataoko hoe no apetraka ao mbola tabatra hitadiavana n'ilay fikonandoha pirenena ary miresaka bilan ianao teo miresaka hoe tatitra nga mikasika ny zavatra navoaka ny banque raisam-pirenena am'le hoe situation catastrophique ozy ianao teo andriamantoa secrétaire général dia voaingana ihany koa ny fondrony européenne mbola namoaka ihany koa an'izay karazana bilan zay ny amin'ny hoe état inefficace et inefficient io moa saika atao hoe adjectif matetika amin'ny virimberina sy malaza atao ao avoaka an'ireo zany ataontsika hoe mpamatsy vola sy mpanampy ara-bola Madagascar ireny zavatra rehetra ireny miresaka fondrony européenne sika dia ny fondrony européenne ihany koa zany zao dia fa somary mijery vilana miresaka ianao teo ny banque raisam-pirenena mijery vilana ihany koa n'izao fitondrana izao raha tarafina amin'ireo tatitra sy fanehoan-kevitra samihafa izay ataon'izy ireo mety misy ifandraisany amin'izany ve ny fitodian'izao fitondrana izao amin'ireo ataontsika hoe tany arabo fantatritsika tsara fa ny filoam-pirenena farany teo dia tany Dubai anao ahoana ary andriamantoa secrétaire général ny mety ho fiatraikan'izany reny zavatra rehetra reny ara-diplomatika sy ara-toekarena eny io anie anao rehefa mitondra firenena dia zay moa ataoko hoe ny fomba fiteny amin'ny teny baiko hoe tsy tokony hisy ny pilotage à vue zany hoe misy zavatra maty-paika zay le programme hoentinao mitondra an'ilay firenena ity fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao teny hoe velirano 30 no nampanantenaina zany velirano zany tsy tondrana firenena ka tsy mahagaga raha ohatra ka androany ny vondrona européenne mametraka fotsiny hoe ianareo ny ka mba tsy tenako mihitsy hoe ohatra ny olona tsy nitondra teto fa nanao petatoko fotsiny ny famahana ny olona ny vahoaka malagasy teto ny anankiray ohatra nivoaka ny Covid-19 tsika tamin'ny taona 2020 nisy ny tatitra nataon'ny Cour des comptes zany fitsarana mahefa mitsara ny fampiasam-bola eto Madagascar ny Cour des comptes de betsaka ny zavatra tanterana tao fa resaka fotsiny anankiroa nisy an'ilay décret niraisina teo anivon'ny conseil des ministres fametrahana ny fonds manokana hiatrehana ny Covid-19 tsy nisy anie zany fa ny ministre ny finance sy ny ataoko hoe ny napetraka tery Ivato ny centre de CCO opérationnel ny anina no ny tantam-bola tao anatin'izany tsy nisy mangarahara tao anatiny tao ary tsy nanaraka ny lalàna mifeny fampiasam-bola mpanjakana izany
toizaka an'le izy akory moa ny hagagany raisam-pirenena raha mahita fa lay ministra ny fitantanam-bola tamin'izany fotoana zany zay ny tsarainy cour des comptes fa tsy nanara-dalàna tsy mangarahara no mbola omenao cadeau apetraka ministre na affaires étrangères ratsy be zany eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena etsetra de raha miverina am'le votoaty le fantaninao moa zany zay zany zavatra misy kobaka ambavany izy teto efatra ataonao zao latsaka kely de mbola tsy misy foana programme matipaika hitondrana an'le firenena andeha tena Dubai ny filom-pirenena lasa teo fararany teo mifampiraharaha mahakasika ny hoe ahoana fomba fana manao mijery ny expérience ny firenena arabe zany dia Dubai pratikina opérateur économique na Dubai par rapport amin'ny filana Madagascar ori olona fatatsika tsara ve ny tanjaky zany firenena Dubai zany fatatsika tsara hoe inona ny mampatanjaka an'ilay firenena inona ny maha Dubai dia nisaka exploitation ana or volamena nisaka tourisme zany mampatanjaka an'ilay firenena sy nisaka économie resaka commerce fa zany resaka numérique zany mijereva nareo taray marque maneran'izao tontolo zao zany hoe développement numérique zany ny firenena asiatique mba azy tena hoe ny Chine no mitana ny larana faharoa ny Corée ny Japon ireo ny firenena manana tolotra tsara sady moramora kokoa ny fampirarara aminy de izy zay ty ambadika ty sao de mizavatra ambadika ary tian'le mpitondra am'izao fotoana zao ifampirarahana am'ilay firenena fa tsy ty resaka numérique ty ho sarotsaromana am'ilay resaka numérisation na administration sisa ilay fampirarahana ahoana moa am'izao fotoana zao lay volamena 73 kilo tratra tany en Afrique du Sud mahondrana tany Dubai tsy mbola misy mangarahara am'izao fotoana aiza ho aiza ilay izy am'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana efa mametraka sady an'ilay objectif na ataoko hoe fanadiovana ny volamena malagasy mankany amin'ny firenena Suisse tsy ratsy zany fa raha jerena ny état des lieux hoe aiza ho aiza ny trafic na volamena teto Madagascar alohany irosona am'izany tsy misy mihitsy na le ministre misanany ataoko hoe zany ministère zany nametraka na indray mandeha ary hoe ahoana ny fomba atao afahana manadio an'ity filière or na volamena eto Madagascar ity fa tonga de hoe aloha ary iroso mankany amin'ny fandiova tsy ratsy zany fa izy hoe ahoana ny situation teo aloha de compteur de l'eau tsy tapapetraka akory de ahoana ny rafitra afahana mametraka an'izany ary fahatelo ahoana ny système de contrôle de mametraka foana zany ny ahiahy hoe sady mifamaofaho ao anatin'izany fampirarahana izany ny firosotsika mankany amin'ny firenena arabe mbola tsy maty moa zany am'izao fotoana zao valavan-kibitsika am'ilay olana lay tany 60 000 hectares ao amin'ny rive droite ny Bamangoky de am'izao fotoana zao moa tsy haintsony hoe aiza ho aiza ny fanaovana sony lay fifanarahana amin'ny fivarotana ny olo ampahany amin'ny rive ny Bamangoky izay mampalahelo any satria efa nisy programme mipetraka teo financier base afahana mampitombo amina 15,000 hatrany amin'ny 30,000 hectares ny vokatra vokariny ny mpahandrara malagasy ao anatin'ireo ireo ny tokony menatosika fa tsy anao indray natsoka hoe anome tombondana ny opérateur zay tsy gasy mikasika an'izay indrindra ry mato secrétaire général tsaroko tampoka ny teny an'izay ianao hoe rive droite ny Bamangoky farany teo koa vaovao malaza le hoe ohatrany hoe misy fifampirarahana eo ihany koa ny amin'ny fametrahana zone économique apetraka izao fitondrana izao isany nanakianana mafy anareo HVM foniny anareo ny tantanany firenena izany ahoana fitanao an'ireny zay ataoko hoe betsaka ny zavatra andemena saina am'izao fotoana zao mipetraka tokoa lay zone économique spéciale tamin'izany fotoana zany dia tsy mpahana le lalàna tsy mampaninona fa zany moa nentinay hitondrana an'ilay émergence économique Madagascar hoe alohatsika hita hoe reto ny fahafahany gasy alohatsika hisokatra amina opérateur anivelany zay manana tanjaka amin'ny lafiny textile amin'ny lafiny fambolena amin'ny lafiny resaka opérateur na ataontsika hoe aty amin'ny secteur secondaire dia tsy mpahana le izy am'izao fotoana zao akory moa nagagana ny ampahabetsaky ny tany ao Moramanga efa amidy am'izao fotoana zao manaizandreo sahady zay niroponany Moramanga Fort Dauphin am'izao fotoana zao efa miantso ny fitondram-panjakana mpandraraha
mauriciana hitrandraka movie tompoko ny mauriciana manana expérience am'izany zavatra zany manana traikefa am'izany resaka texte amina zaka fambolesy tia mivaliteny fa io zay hoe misy ambadika le izy hoe misy ola vitsivitsy zay manosika arabola ny fotoana am'izao fotoana zao mba tsy tena koa tany amin'ny campagne zany fa nisy zany no mbola tiana omena tombondana am'izao fotoana zao am'izany resaka ataontsika hoe ny fametrahana zone industrielle économique am'izao fotoana zao. Ya iverenantsika kely ny resaka fitantanana ny firenena andriamatoa secrétaire général hita fa mivangongo eo amin'ny filoham-pirenena avokoa ny fahefana rehetra am'izao fotoana zao maro be ny ohatra azontsika resahana satria hatramin'ny resaka fitokanana pavé ny fitokanana orinasa famonoana koa zay vao tsy ela-poly zay ny fitokanana kianja fampidina koa misy ateto ihany koa zany dia ny filoham-pirenena avokoa no misahana izany rehetrarehetra izany ny lokanoka nefa ny filohandry Rajoelina fa hametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahoana indray ny fahitanareo anivon'ny HVM an'izany zavatra rehetrarehetra izany zay moa fa nyteny foana ny hoe inona ary ty sarisarina décentralisation na fitsinjaram-pahefana apetraka am'izao fotoana zao ty satria zao ny antony napetraka ny gouverneur de tsy manaraka na lampanorenana ary isany foana zany ary tokony anongo tena ianareo gouverneur fa nareo ane ka fantôme fa tsy misy an'izany ao anaty lampanorenana profond zany ane ka miservira patron fotsiny zareo eo iny nataony manaraka baiko ny patron izy ny patron ny mpanendry ny filoham-pirenena ny ministre ny ampitana fa tsy mamaly lay filany lay vahoaka ino ary ny anjara toeran'ny chef de région ny gouverneur am'izao fotoana zao amin'ny famahana ny olana fiakaran'ny PPN fiakaran'ny vidim-bary fiakaran'ny vidina menaka izy satritra eo anivony fatra tsirairay inona mba anjara andraikitry ny gouverneur am'izao fotoana zao amin'ny famahana ny olana insécurité na tsy fandriam-pahalemana halatsa omby am'izao fotoana zao amin'ny faritra tsy mandrefa na manomboka miverina indray raha ohatra ka nahomby ny fametrahana ny dina teo aloha am'izao fotoana zao mirongatra ny halatra maso halatra zaza varira na ny albinos any amin'ny tapany avaratra sy tapany antsimo indrindraindrindra tsy mahavoavaha olana lay olana napetraka eo satria izay le olana décentralisation miservira patron fotsiny nataony fa tsy mahafantatra ary tsy manana paikady reo tsy manana programme zany eo amin'ny faritra ngelo manana plan de développement régional tsy misy faritra azo saina tany na telo angamba mety manana fa ny ankoatr'izay tsy misy fa manao manaraka fotsiny baiko avy aty amin'ny présidence hoe ataovy pavé zao kilomètre zany ve lany le vahoaka de zagaga atsika vahoaka maheno an'ity fandarana ty fa ikoto-zafy ihany Alexis tsy hisy zavatra hiova farim-piaina antsika fa vao maika ary hiaratsy fa mananontanina moa am'izao fotoana zao ny fampiakarana vidina solika ary tsy maintsy hiakatra eo satria tam'ireny fotoana ataoko hoe nahamora kokoa ny vidina pétrole teo amin'ny tsena raisam-pirenena raha tadidiko tsara tamin'ny taona 2020 ane ka mbola 5.70 dolara ny vidina barilina pétrole teo amin'ny tsena raisam-pirenena tsy nanana politika ity fitsonjana ty mba ahafahana mametraka ataontsika hoe ny système d'approvisionnement ahafahana manangona ahafahana manamora manampy ny opérateur eto fa misy eto amintsika fa vao maika ary potehiny indray le mpandraraha tsy fa misy am'izao fa tiany zareo ivangongo eo amin'ny fanjakana daholo zany tsy possible zany fanjakana ane tsy manana ambimbavy ka io zao hoe miomana isika tsy mampitahotra amin'ny tena zany fa vokatsy tsy fahaizana amin'ny tantana zany vokatsy tsy fananana programme matipaika zany niala n'ilay crise na covid-19 ny zavatra hita ihany koa andriamatoa Alain Désiré Rasambany dia vao maika mampalaza ratsy ity fitondrana ity ny afitsika ireo olona na namana akaiky ny filoham-pirenena tsy azontsika lovana fotsiny vaovao malaza am'izao fotoana izao dia ny fidongin'ny Renarakotomanga ny toerana zay tsy mety miala izy am'izao fotoana izao eo anivon'ny filankevim-pitantanana ny Madagasikara inona zany no antony na fahitanao anazy manokana mahatonga ny filoham-pirenena marefo toy izao ary inona no mety ho fiatraikany zany zay mataoko hoe zay le leadership politique ilay mpitondra efa hoe efa ratsy ary zay mahatonga an'le firenetsika io moa ko tarafana foana ity ambadika hoe ahoana ny l'affaire sociale ahoana ny fampiroboroboana ny ole ataoko hoe ny fanafarana sy fandefasana enda any ivelany etretra zavatra misy am'izao fotoana zao tsapa am'lay moa ohatra anankiray fotsiny resanao ohatra ny Renarakotomanga fa betsaka izy ao io lay fisehoany lay complot
nanao hoe ny firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy misy zavatra iraisana tsy kombakomba ao fa matahotra ilay filoham-pirenena ngamba hoe sao dia mivoaka ary ty information ty sao dia mivoaka ary ny fifanarana natao tamin'ny rinana kotomanga mbola teo anivon'ny présidence etretra izany no mety ao ambadika izy koa izy hoe tsy modèle tsara izany amina mpitantana eto amin'ny firenena tsy modèle na ataontsika hoe ny exercice na pouvoir normal zany eto amin'ny firenena ka izy hoe tsy mahagaga antsika raha ohatra ka manomboka zao efa mikorosofana lay mifoana lay contrat ny ramady teo fa hitsika hita hoe inona ny zavatra mety hisy afaka kelikely eo amin'ny ravinala aéroport sisa hitsika mahita izy fa nany hoe ny usager ny olona mampiasa an'izany tambazotra zany nefa mikaikaina amin'izao fotoana zao na resaka service na resaka tarification fa indrindra moa zany le fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mbola tsy mety mikatona taorianany le fanapahan-kevitra hoe anao ny replanification ny mécanisme ny ramady tenen'ilay ministre fotsiny izy fa hatramin'izao fotoana zao tsy mbola hita hoe inona ny fanapahan-kevitra matipaika tao anatiny zany orinasa-panjakana izany efa miresaka ihany ianao teo andriamatoa secrétaire général ihany mikasika ny resaka hoe atsoatsy resaka vidin'ny solika tsy maintsy hiakatra sy ny sisa ny zava-misy tokoa amin'izao fotoana zao eto Madagasikara miakatra tsy mitsahatra ny vidin'ny entana miamanitra ny malagasy efa ny resaka bilan ianao teo ary Madagasikara dia lasa voasokajy ho isan'ny firenena farany mahantra indrindra novaina ny gouvernement nantsona ny manam-pahaizana avy any ivelany nampidirina indray farany teo ny mpanao politika maro samihafa fa ny eo ihany ny eo amin'izao fotoana zao dia miodikodina eny amin'ny antenimieram-pirenena eny ny resaka motion de censure aomby ve sa tsy aomby zany andriamatoa secrétaire général raha le démocratie parlementaire moa tarafatsika an'ilay izy marina fa any zaro tokoa lay majorité parlementaire ny ankamaroany solom-bavambahoaka ao zany dia any zaro amin'ny fitondrana de apetrako le fantanina am'le maro anisa mauvais nareo tsy mahatsapa ny problème iainany ty vahoaka malagasy zay ny fidy anareo solom-bavambahoaka apetrako le fantanina mauvais nareo tsy tsapanareo ny firongatsy ny tsy fandriam-pahalemana zay mampikaikaika ny olona misy tafikatsy misy olona very omby atsy misy attaque amy armée ny air haute nationale am'izao efa tsy sécurisé etsetra io système judiciaire itsabahana mpitondra am'izao fotoana zao io taizatsika nahita an'izany hoe tompona ndraiky mpanjakana manao soni ao amin'ny présidence hoentina hanagajanona olo anankiray tsy tsapanareo parlementaire ve zany ho izy zao hoe agnoky fotsiny le izy hoe zavatra tokony logika zany raha miaina ny olona ny firenena malagasy ianareo solom-bavambahoaka dia tsy tokony hipetraka tsony zany motion tokony mandeha automatique fa vangambangamba tsy haiko misy fanarahana ambadika ve any oka kosa tompoko mba tsy sosimbaitsika am'izany ny avenir ny ty Madagasikara atsika ty satria lay vahoaka isika vahoaka manaraka an'izao fandarana zao potika tanteraka potehin'ireo maro anisy ireo amin'ity resaka tsy fahaizana fanaisana fanapahan-kevitra hanala ny gouvernement zony zareo no manao an'izany ary lalàna manome fahefana ny parlementaire anao an'izany fa izy hoe engany le maro anisy mba ho resy lahatra fa adidiny zareo zany ary lalàna mihitsy manome fahefana ny député hanala ny gouvernement rehefa tsy manana ny compétence tsy afaka amahan'ilay olona ny vahoaka malagasy ny fahitanareo anivony HVM sy hoe fanesorana ny premier ministre sa fanoloana tanteraka mihitsy ny gouvernement zay misy io y compris premier ministre ino moa zany fanapahan-kevitry ny président sy fanapahan-kevitry ny parlement satria zareo no afaka manala ny gouvernement ray manontolo isan-dany koa ny raha jerena maso tsy miangatra hatrany ambony ka hatrany ambany mihitsy nefa tsy izy zany hoe ilay filoham-pirenena vangongo amin'ny filoham-pirenena ny fahefana amin'izao fotoana zao ny ministre sarobakolo fotsiny taizanao teto nahita hoe zany ministre manao conférence budgétaire zany hoe manao raisiray miaraka amin'ny filoham-pirenena de miteny hoe itisy ty hany no atao andramatoa ministre tamin'ny fandrafetana ny loi de finance farany to teto bola mpanjakana hoentina miasa amin'ity roapolo sy roa arivo ty zany hoe zany hatrany ambony ka hatrany ambany ka tsy hitako ny manakana n'ilay hitako hoe ny parlementaire na hiroso amina empêchement na hiroso amina
ataoko hoe ny fandravana ny gouvernement option daholo zany fa avela apetraka amin'ny fahendreny zareo fa zareo ny tompon'ilay ataoko hoe ny fahefana amin'ny zany fanalana lafa nisy orana zany. Miresaka vaovao politika ihany tsika Andriamatoa secrétaire général dia misesy hatrany ny ataontsika hoe fanakanana ny fitondrana ny fanoherana amin'ny resaka fanatanterahana famorim-bahoaka nefa dia fantatra zao fa ny antoko eo amin'ny fitondrana dia mihevitra indray ny hanao hetsika politika any Bonglava ny atoato ahoana indray ny hevitrareo HVM sy ho fahitanareo an'izany ataontsika hoe fitondrana ny tanila eo amin'ny antoko ny fitondrana sy ny antoko mpanohatra izany. Zay moa indraindray kivy ihany sady mametra-pantanina amin'ilay retombotono tena hoe révolutionniste latsino amin'ilay any hoe révolutionniste ny TGV ny mapara sy ny sisa sy ny ekipa miaraka amin'izareo ao raha ohatra ka nisy tolona maromaro natao teto raha tsy tery fotsiny farany tao tamin'ny avril 2018 eo amin'ny 13 mai zay tao moa zany hoe ny fahalalahana aizany démocratie eto Madagasikara io zay androany to sarisarina fanovana ihany lay nitakina tamin'izany fotoana zany aizary le fanovana amin'izao fotoana izao anisany le fahafahana maneho hevitra ankalalahana fa rehefa ny antokon'ny fitondrana ve manao mitin manao redynamisation mamory olo ao Mahajanga mamory olo tao Diego farany teo tao Antsirabe tao Antsirabe tao Ambositra tao Fianaratsoa amin'ny herinandro ty fa herinay zany fa misy famorina olona ndray Fianaratsoa dia afaka malalaka fa rehefa iza fanohitra ve tapenambava dia io zay hoe oka kosa tompoko tsy mahay mankalesona ve ianareo fitondrana satria zany no anisany nanisorana nandravana ny gouvernement tany Andriamatoa Andriamampianina régime HVM tamin'ny 2018 dia avelona hoe alefaso fa mataonareo manao dia mahasahy satria zany démocratie zany tsy azonao sakatsakanana fotsiny amina resaka discours à la mode eny amin'ny télé zany moa ny fataon'ny ministre ny serasera sy ny ministre maromaro am'izao hoe zay neka efa misy an'izao efa misokatra ny anao manjera afaka nehoana hevitra tsy atompoko hoy zay hoe reny anisany ataoko hoe ny maridrefy ratsy ary fihemorany firenena amin'ny lafina démocratie raha ohatra ka lafiny fanehoan-kevitra fotsiny resako ny antoko HVM moa zany mazava ho azy efa namaly ny antso nataon'ny mpanohitra farany teo hoe andahorintsika hivondrona andahorintsika hiara hisalahy hitaky hametraka paikady mba ahafahana mamerina amin'ny laonany ity trindry ity répression ataon'ny mpitondra amin'ny mpanohitra tsy mpanao politika rerana nefa na ny fiarahamon'ny pirenena am'izao tena fanoka sakatsakanana na ny olona tsotra manao hevitra efa sakatsakanana amin'ny lafina amin'ny fomba maro samihafa dia mamaly ny antoko HVM hoe andaotsika hivondrona andaotsika hiaraka hametraka paikady ahafahana miady amin'izany ary ty concertation nationale ty dia anisany dingana anankiray ahafahantsika mitaky amin'ny ahafahantsika miroso amin'izany fahalalahana amin'ny fanehoana hevitra izany. Farany Andriamatoa secrétaire général tsika moa teo ny resaka foana ny vaovao mafana ny vaovao malaza indrindrindrindra ato anatin'izay tapam-polana izay vaovao malaza ihany koa ty resaka fakanakeriny ity ny resaka ianao teo ny resaka fakanakeriny any faritra atsimo ro Zazavariry fa eto Antananarivo ihany koa dia lasa fléau ity fakanakeriny sisilany tovavy tanora vehivavy eny misy lehilahy ihany koa ary ahoana hevitra momba io zava-mitranga mampalahelo amin'ny tanora malagasy eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Eny mampalahelo tokoa la izy fa zay moa mbola mpanao politika dia mbola misarika foana ny saintsika olom-pirenena satria lemelemena foana tsika amina tranga isaky ny fiarahamonina ohatran'io io moa ny tapany atsimo miaina isan'andro na mbola tsy mijanona izy io mitohy foana ny tapany avaratra ny nosy misy an'izany ny tapany eto afovoany moa nisan'ilay ataoko hoe eto Antananarivo mihitsy nisan'ilay tena ataoko hoe fankanan-kerina amina lafiny hafa ny ankizivavy midika izany etraitra izany tompoko ny fitavozavozany ty fitondram-panjakana ity amin'ny famahana ny olantsika vahoaka malagasy zany resaka sécurité zany tamin'ny taona 7 tsika efa niroso tamin'ny ataontsika hoe réforme na secteur sécurité na ny RSS nisy paikady mahomby nampiasaina tamin'izany fotoana zany hoentina mampilamina ny sécurité na ty andrenivohitra na ny ambanivohitra
am'izao fotoana zao mirongatra lay izy averiko ndray mandeha eo lay tsy finiavany fotoanam-panjakana hametraka ny laharam-pahamehana zany sécurité zany raha matao Clémence na hitondray ny vohitra indrindra mampalahelo lay izy fa aza raisitsika vahoaka fotsiny mampalahelo fa tokony hitaky isika hoe inona ary ny fepetra raisy ny fotoanam-panjakana satria toa mody ailiky nylay ministre misahana ny filaminam-bahoaka sy filaminana atao anaty ministerany ataoko hoe ny ministre-ny police sy ny ministre-ny défense akory moa ny agagana raha ny vahiny tao amin'ny hainao manjery mpanjakana zareo tamin'ny weekend iny alahady sy sabotsy to lasa ailika ny amina zavatra hafa lay olana sidraitsika isan'andro inona ny paikady zany no andrasana ane ianao rehefa mitondra tsy le problème ndray no entinao am'le vahoaka tsy atompoko tsy mety zany fa ny vahola no rasan'le vahoaka ka hoe za hoe efa tsisy tsony ty efa mirefarefa amin'ny tany ny fomba itondrana an'le vahoaka tsy fantatro na mety hoe ataoko hoe fandrifena toedrava misy le izy zay hitantsika am'izao fotoana zao fa tsy nahomby lay 3 andro ny raisy ny filoham-pirenena fa 3 andro monja eo vahaina ny olany PPN akory moa ny agaganao fa lasa business na ciment ndray no misy am'izao fotoana zao business na vary no hitanao eny amin'ny marché local tsena eran'i Madagasikara akory ny agagatsika fa miamitombo ny vidina entana eo amin'ny tsena de lasa varina fotsiny hoe inona ary ty zavatra misy ty izay mpanao politika mba manentana foana fa inona ary ny zavatra farapaha-kevitra raisitsika vahoaka malagasy am'izao fotoana zao nampiakarina ny karaman'ny mpiasa-panjakana karaman'ny mpiasany amin'ny tsy miankina fa to lasa nampisy fiantraikany ratsy ilay izy teo amin'ny tsena satria niakatra 3 avoeny mividina entana eo amin'ny tsena isan'andro iakatra ndray zao ny vidina solika de sanatravina ve tompoko rebirabina amin'ity zavatra tranga isan'andro ty misy ny vahoaka ka oka atsika vahoaka malagasy mba ho tonga saina oka atsika mba ho sahy hitaky tsy zotsika ny mitaky zotsika olom-pirenena no mitaky ny tsy mety iakatra ny vidy solika zotsika no mitaky efa tsy mety amintsika le izy dia misy anao syndicat be da be reo misy anao mpiaro ny zony mpanjifa tena manentana anareo zahay oka re tompoko mba hiaraisalahy tsika ao anatiny zany fitakina ny tsirariny sy ny tsy fahaizana mitantana satria misy foana ny laharam-pahamehana tokony jirena eto amin'ny firenena eto ahoana io sehatra fambolena io ny fanjakana ny efa tsy rarahany efa tsy niraharahany zany efa tsy nametraka ao laharam-pahamehana ny fanomezana semence ny fanomezana fitaovana ny mpamboly any ambanivohitra ny fanatsarana ny lalana mampitohy ny commune samy commune fa ina namaika ny fitondram-panjakana de nanao manara-penitra manerana nyty district aty tsy haiko fa ilaina ny gymnase manara-penitra fa lycée manara-penitra moa mifiry ny lycée manara-penitra misy eto isaky ny chef le district ny misy an'izany fa ahoana ny any amin'ny commune tsirairay avy any ahoana ny any amin'ny fokotany de io zay ve laharam-pahamehana apetrako amin'ny feon'ny fieritreretantsika malagasy le izy fa io zay hoe zay le mpitondra atsika zay le olona mitondra atsika am'izao fotoana zao ka inona ny fiainana tsaratsara mety amintsika apetraka ao le fanontaniana ya efa nika teny farany ihany zay teninao zay andrimatoa secrétaire général fa omeko 2 minitra ianao tsy haiko amidipitianana sa ilazanana zay mety mbola tsy voalaza ka tianao anafatra farana ny mpijery ny fandarana saila zao mety alina ity eny mankasitraka moa zany satria lavalava tokoa le fotoana arahana teto petsaka ny teboka ny rahantsika ny fampizara tamin'ny vahoaka manerana ny Madagasikara fa teverina kely moa zany amin'ny fanamafisana an'ilay finiavana ny fitondram-panjakana hanilika fotsiny nataontsika anao tsinotsinona ilay fikanandoam-pirenena averiko le izy ny firenena no mitaky an'izy io oka kosa atsika zay mpanaraka ny vaovao isan'andro mba tsy ho mety ataoko hoe ho alaina fotsiny amina fomba fanehoan-kevitra tsy marim-pototra ary mbola mitaona mihitsy ao ny filoham-pirenena sy izay ekipa akaiky anazy ao hadiadio tsara ny vaovao eo am-pelantananareo sanatriavina sao de mba le ministre ny prime ministre sy ireo le ataoko hoe ny
ho fonctionnaire rehetrarehetra miara-miasa aminareo no mety manome information na vaovao tsy ampy ka mahatonga anareo mandrefanapahakevitra tsy mifanaraka akory amin'ny filany ty firenena malagasy ity zavatra ray lehibe zany zavatra varotina tongavana kosa ao anaty ty fikanondom-pirenena ity dia mila diovitsika io règle de jeu électoral ila lampifidianana io rafitra misasany fifidianana ao na fomba afahantsika mametraka neutralité ny fomafomba afahana manadio an'ity lisy-pifidianana ity zany daholo ny ilana fikanondom-pirenena ary ny fahatelo moa zany ity le problème iainan'ny vahoaka isan'andro ity moa ve tsapantsika mpitondra izy io apetrako le fanontaniana zany no mahatonga an'ilay fikanondoha pirenena takina am'izao fotoana izao mirosotsika mankany am'zany fikanondoha-pirenena zany misy komity mikarakara an'izany zao moa tsy misolo tena an'izany eto fa misy komity manao an'izany herarina mba hamaly ny antso ny rehetra satria antsoinany ny FFKM ao anatin'izany antsoina reo communauté manamora fa tsika malagasy manana ny fomba afahantsika mikaondoha manana ny fomba afahantsika mifampiresaka de zay moa zany no anisany appréciena am'izao fotoana zao misy ny olana sedraitsika isan'andro averiky foana tsy manana paikady ity fisondram-panjakana ity tsy manana programme matipaika ary mbola averiky indray le gouvernement am'izao fotoana zao tompoko tsy mbola natafavoaka nametraka programme le PM moa am'izao fotoana zao efa tsy haitsony mankaiza fa mirosotsika amina gestion crise ane zao crise sociale crise économique ary crise politique satria na tiatsika na tsy tiatsika ho avy io crise rehetrarehetra io raha ohatra ka tsy manaiky kosa ny mpitondra avao mizavatra tsy mety anetiko tokony arenina ao anatin'ny fikanondoha mangasitraka anao andriamatoa secrétaire généraly national eo anivon'ny HVM no vahiantsika androany andriamatoa raha Alain raha Désiré raha Sambany misaotra betsaka tamin'ny faneho-kevitra rehetra zay lentinao tao tanatin'ny fandaharana ary dia maniry ny mbola hiverenanao ato anatin'ny fandaharana amin'ny fotoana mapety izany mankasitraka indrindra tompoko mankasitraka raha matoko Clémence de mankasitraka antsika natokantrano ny anao hatramin'ny farany de manantena mbola hivahiny eto amin'ny fotoana manaraka araka izay mampety azy mankasitraka tompoko zay angamba mikasika an'izay nandraisantsika ny vahiny tamin'ity alina ity zay isoratsika sitrany ny vahintsika androany fa araky ny fanondresana tamintsika teny am-piandohan'ny fandaharana dia somary resaka kely ihany mankasika ity raharaha eo anivon'ny tanàn'Antananarivo ity ny tenako satria fantatritsika araky ny fanambara teo ihany fa nandritra ny ray volana dia tsy nisy ny fandaharana ka somary niato zany ny fahafahantsika ny fampizara tato anatin'ny fandaharana makasika ny vaovao misy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny vaovao farany aloha ngamba ny zavatra tsikaritra reo dia nisy ny fitoriana anay mpanolotsaina fitomenaday zay no notoriana ary ny fitoriana moa zany dia ahitsiko ny filazan'ny olona hoe zahay no mitovy foana fa tsika rehetra dia samy malala fa izahay mpanolotsaina no tena isan'ny iarany zany ary efa kely sisa de tratra ny fampolony raha zao zava-misy iainanay izao am'zany resaka fitoriana izany nisy ny fametrahana anay zany ny resaka ny raharaha farany teo iny isika nisy ny fametrahana anay mpanolotsaina izay sy lilira faralamy moa zany teo ambany fa naraha mason'ny fitsarana tamin'ny raharaha izay nitoriny ny ramatola Latina Ravolomandana sy Balita avy amin'ny komba anay nolazainy izahay fa de hoe nanala baraka hono tamin'ny Facebook sy ny fahitalavitra mikasika an'ireo karazana petrabola voalaza fa ananan'izy ireo ao anivon'ireo orinasa munisipaly nefa dia isika mpanara-baovao isika mpanaraka ny tabajotra tserasera maro samihafa dia samy mahafantatra hoe iza no niresaka sy namoaka n'izany vaovao izany voalohany saingy ny zavatra misy moa dia hoe izahay mpanolotsaina foana no ananana lonolony dia izahay mpanolotsaina no toriana lazaina ihany koa izahay zany fa hoe izahay fitomenada fa hoe nanompa ono any ramatola Latina Ravolomandana zany tamin'ny alalany tambajotra tserasera lazaina fa nanompa variraraka dia araky ny fanteneniko teo zany hoe dia izahay fitomenada zany dia lazaina fa mitovy avokoa ny fanompana izay nataonay azy ny zavatra tiana ho tsipihana sy tiana ho mariana efa noresahana tamintsika ihany dia hoe aminay fitomenada reo misy mpitandrina aminay fitomenada reo misy mpanolotsaina efa atao hoe efa zokiray aman-dreny efa lehibe enimpolo taona ny mihoatra ary indrindra ihany koa dia hoe misy aminay mpanolotsaina ireo
tsy manao an'izany ataontsika hoe Facebook na hoe mikirakira an'ireny tambajotra tserasera akory nefa dia nolazaina fa hoe nanompa vararaka anireo mpanolotsaina izany. Zany rehetrarehetra zany no mitranga sainga tsy mampempotra anay mpanolotsaina izany rehetrarehetra zany ary andrasanay fatratra ary anasana antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana rehefa tonga ny fotoana hiakaran'izany raha zany eo anivon'ny fitsarana satria ampahafantarina antsika fa dia mpisolovava telo be zao no irotsaka tseritra zany isahana ny fiarovana anay ao anatiny iny raharaha zany hitoreny mpanolotsaina anankiroa anay fitomena-da iny. Fa raha ny fatsinikely indrindra dia vaovaovaomaly izy ity ifanorenesinareo ihany teto amin'ny MBS tamin'ireo haino manjero maro samihafa sy tamin'ny tambajotra tserasera ihany koa fa dia tafapetraka zany ny fitoriko ny be ny tanàna ny Anandriatsitoaina sy ireo rehetra izay miray petsapetsa aminy ao anatin'ny fametrahana ireo orinasa orinasa munisipaly izay mifandray amin'ity resaka knapsa ity moa zany eo ihany koa ny fandikan-dalàna maro samihafa ny tranga nandritra izay fitatanana ny tanàna izay inoky sy antenaiko maromarona fa efa diso fantatritsika mpanarabaovao fa io moa tonga amin'ilay fitenenana hoe misy fotoana anginana ary misy fotoana itenenana tsy adino ao anatiny izany resaka fitoriana izany le resaka solika na ila refampisotrahana solika ny mpanolotsaina izay efa diso fantatrareo ihany koa ity fanavakavahana mpanolotsaina ity ary tsy kely indrindra ny resaka représailles io moa zany dia atao hoe terme juridique fa adika amin'ny teny malalaka hoe antsojay atao amin'ireo rehetra mitoroka ny fandikan-dalàna sy ny tsy fetezana eo anivony ataontsika hoe rafitra anankiray isan'izany zany zao raha amin'ity raharaha mahakasika anay ity dia ny commune urbaine n'Antananarivo eny amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption no nametrahako an'izay fitoriana izay 340 pejy ny fitoriana ary tsara mampafantatra atsika fa dia efa mivoatra be io resaka lalàna mifehy ny kolikoly io amin'izao fotoana izao fa tsy araka ilay fiheverantsika azy hatramin'izay hoe ny atao hoe kolikoly dia ny manome vola sy mitaky vola sy ny manome tombontsoa sy mitaky tombontsoa efa mivoatra be izay resaka ady amin'ny kolikoly sy ny lalàna mifehy ny kolikoly izay tsara zany mampafantatra antsika an'izay zavatra izay fehiny zany raha ataontsika hoe fitinina dia hoe mijoro izahay mpanolotsaina satria izany no andrasanareo olom-pirenena aminay olom-boafidy ary iverenako kely moa ny tenin'ny vahinintsika teo hoe raha ny olom-boafidy tokoa moa zany ny tena hoe mijoro marina amin'izay hoe asa amanandraikitra adidy amanandraikitra nakino ny vahoaka ny fidy azy zay raha iresaksika ny anivony antoeram-pirenena kasika an'ireo solombavamboaka sy ny sisa antenaina dia antenaina angambany fa dia ho tanteraka tokoa ny fanovana sy ny fiovana eto amin'ny tany sy ny firenena fa dia ho hitantsika moa zany ny toyan'izany rehetrarehetra izany fa nanomboka hatrany amin'ny ataontsika hoe heritaona sy valovolana lasa nisyn'ireo raharaham-pitsarana maro izay nahazo sy ny anjato taminay mpanolotsaina izahay dia natoky hatrany ary mbola matoky hatrany ny rafi-pitsarana misy eto Madagasikara ary dia ankinitsika ihany koa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay iseho rapitso zay angambany no entsika angambany amaranana ny fandaharana entiko amaranana ny fandaharana amin'ity alina ity efa niteneniko foana izy ity teto amin'ny fandaharana ny amin'ny hoe zahay samy joro fa ny angatahana amintsika ponina Antananarivo sika vahoaka malagasy dia hoe Sahia ihany koa mijoro miaro manohana manampy anireo rehetra izay mijoro ho an'ny firenenao ho an'ny tanànanao sy ireo rehetrarehetra zany izay mijoro any amin'izany fahamarinana izany sy angamba ny teny atsipy ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana sahila zao amin'ity alina ity mankasitraka atsika hatrany tsy misaraka amin'ny MBS manaraka tsy tapaka ny fandaharana ny sahila zao miverina manomboka androany araka ny efa niteneniko teo amin'ny herinandro isika antenaiko fa efa ho tafaverina eto namatsika Lili Rafaralaka dia izay ihany koa no entiko amin'ny maranana sy ametrahana ny mandra-piona ho amintsika rehetrarehetra samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra tompoko.